Dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandaharana Jean Ferry aty Canada indray ny terako. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny hoe moa ve ny marina rehetra rehetra dia tsara ny lazana azy. Ho adiaditsika eto zany ny momba n'izay thème izay satria dia ny hoe tsy mandrisika ny fandaingana akory satria dia anabeazana ny ankizy ny hoe filazana ny marina, anabeazana ny ankizy ny hoe aza mandainga, fa rehefa tonga ao amin'ny fiainana, ao amin'ny fiarahamonina, moa ve marina zato isan-jato fa rehefa milaza ny marina rehetra rehetra dia ampilamina ny fiarahamonina. Misy ny ataontsika hoe zany hoe trangan-javatra izay tsy tokony ilazana ny marina, zany hoe tsy mandainga fa tsy milaza ny marina raha ohatra ka marina izay mety anakorotana fiainan'olona na marina izay mety andratra olona, kanefa tsy misy hoe zavatra hoe inona ny tena ilana an'ilay filazana an'ilay fahamarinana. Ohatra fotsiny ny raisiko ohatra dia hoe misy vehivavy ohatra zao niteraka izy dia naniry mafy dia mafy an'io zaza io ny mpivady, dia maty teo am-piterahana ilay zaza, zany hoe tsy azo zany ilay zaza, dia matetika ny dokotera mampandre amin'ny tompom-bady sy ny fianakaviana hoe mbola tena marefo dia marefo ny fahasalaman'io vehivavy io na io vehivavy vadinao io dia aza mbola lazaina azy aloha ny vaovao ratsy satria mety hamono azy. Zay zany matetika no lazaina ny fianakaviana na ny vadin'ilay ramatoa. Dia matetika zany amin'izay toe-javatra izay dia tsy metimety ohatra zany ilay rangahy fa hoe ohatriny hoe andeha andainga amin'ny vadiko aho zany raha ohatra ka hoe hifankahita aminy amin'izao fotoana izao kanefa tsy hiteny azy ny marina, dia ohatriny hoe mamitaka azy, dia efa betsaka ny trangan-javatra izay miseho ny amin'ny hoe mbola avy niteraka, mbola tena marefo dia marefo ny fahasalaman'ilay vehivavy, mbola tsy afaka zany izy handray ny karazana information izay mety hampalahelo azy sy mety hanimba ny fahasalamany, dia tsy metimety zany ilay rangahy fa lasa aleoko tenenina ihany fa sao dia manahirana amin'ny fifandraisana. Dia maro ny trangan-javatra izay miseho fa dia mamono an'ilay ramatoa eo ambony farafara zany zavatra zany satria ny fon'ny vehivavy rehefa avy miteraka zany dia mbola tsy tena miverina tsara amin'ny tena tokony ho izy zany ny toe-batan'ny ray manontolo. Dia amin'izay fotoana izay raha ohatra ka nieritreritra kely ilay rangahy, moa ve ny ain'ny vadiko no tsimbiniko amin'ity zavatra ity, sa ny hoe tsy maintsy tokony milaza ny marina. Ohatra fotsiny izay hoe teneniko izay satria dia tokony hoe mba miandry zany hoe andro vitsivitsy rehefa mba matanjatanjaka amin'izay zany ilay vehivavy voazay vao ilazana ny marina satria amin'izay mba efa miverina zany ny ainy, efa miverina zany ny hoe toe-pahasalamany zany. Dia amin'izay fotoana zay rehefa manontany izy hoe aiza ny zaza, dia somary eo ilay ataontsika hoe langa masina miteny aminy hoe mbola apetraka any amin'ny couveuse na apetraka any amin'ny toerana anankiray satria mbola misy
zany a ny fikojakojana izay tsy maintsy atao azy dia rehefa vonona tsara ilay vehivavy mandray ny information izay a vao lazana ny marina. Ohatra fotsiny trangan-javatra zany zavatra zany amin'ny fiainana ny amin'ny hoe moa ve tsara ny milaza ny marina rehetra rehetra raha ohatra ka marina izay mety animba olona na marina izay mety angalana baraka olona fotsiny, anitsakisahana ny maha olona azy. Raha ohatra ka tsy de hoe misy ny ilana manokana an'izay filazana an'izay marina indray ny amin'ny hoe hanatsarana zavatra. Ohatra fotsiny koa zany ny hoe raha ohatra ka hoe mpivady ohatra dia rangahy ohatra nanana aventure tany ambadimbadika tany dia atsara ny fanambadian'izy mivady ve raha ohatra ka hoe aventure izay ataontsika hoe tsy nisy tohiny ary aventure tsy de misy ataontsika hoe zany hoe importance ny loatra ny nataon-drangahy tany ambadika dia tsara ve mitenenany an'izay amin'ny vadiny. Amiko dia karazany ataontsika hoe tsy misy ilana ny tenenana zavatra ohatran'izany satria mipetraka ho alahelo ao amin'ilay vehivavy ny filazana zavatra ohatran'izany ka dia tokony hoe mijanona ho tsy ambaratelonao. Ohatra raisiko ihany koa ny amin'ny hoe raha ohatra ka ianao ohatra zao ianao lehilahy andeha ianao ohatra zao hoe tianao firaisana ranofo amin'ny vadinao ianao zany amin'ny alina dia alohan'ny atory de ilazanao hoe ohatry ny matavy loatra ianao zany dia na dia marina ara fa hoe somary nahazoazo poids ohatra ramatoa dia eo alohan'ny atory ve ny tenenanao an'izay zavatra zay mazava ho azy fa anelinkelina ny ataontsika hoe ambiansy izany ny zavatra izany amin'ny firaisana ranoso izay ataonao amin'ny vadinao ka mety ahazo lamosina ianao amin'ny alina ka amin'izay fotoana izay ve dia ilaina ny tenenanao ny marina taminy. Misy ny fomba izay azonao ilazana raha ohatra ka hoe mba tianao hanifinify izy dia misy ny fomba ilazanao an'izany amin'ny fotoana izay ataontsika hoe mampety azy angamba. Dia ny hoe angamba mba mitarika ny vadinao ianao hoe andaontsika hanao andeha tongotra kely amin'ny maraina na andaontsika andeha hanao gym ohatran'izay angambany ny hoe mety hitarihanao azy amin'ny hoe raha ohatra ka mba tianao hanifinify izy zany dia ny hoe mba mampitandrina azy koa ny amin'ny hoe mba tokony hitandrina sakafo raha ohatra ka hitanao fa mihinan-kanina be loatra ohatra ny vadinao dia tsy maintsy misy takita ny tenenanao azy. Eo ihany koa ny eo amin'ny hoe resaka ohatrany hoe zany hoe finamana dia hoe misy zany ny hoe mpitadi-dresaka ny amin'ny hoe zao nge ny zavatra nolazain'ny anina mombandry raha ohatra ka de hoe de zavatra hoe information tsy de hitanao loatra hoe inona ny de tsy maintsy hitenenana an'izay tanterana an'izay resaka izay any amin'ny ilay olona izay hiatefan'ny resaka. Raha ohatra zao misy olona iray izay miteny hoe ny fijeriko ny anina de rasta-reny fijeriko ny ilay tovovavy ohatran'izao sy ohatran'izao de ilaina ve ny andeha hitatitra an'izay resaka izay any amin'ilay olona satria voalohany indrindra dia hampalahelo an'ilay olona an'ilay tovovavy ny tanteranao an'izay resaka izay faharoa manarakaraka an'izay dia hampiady an'ilay olona anankiroa amin'ny tsy antony izany zavatra rehetrarehetra izany ka eo ny petrahany hoe mety ve
ny tenenana foana ny zavatra marina. Maro zany a ny trangan-javatra amin'ny fiarahamonina izay hoe tsy de hita zany ny hoe inona no tsy maintsy itenenana satria hoe zaho dia milaza ny marina rehetra izaho dia milaza ny zavatra hita. Ohatra resaka hoe vie privén'olona izay hoe tsy misy conséquence-ny amin'ny hoe inona ny mety ho conséquence-ny vie privée-ny olona anankiray izay ahelinao ohatra any amin'ny Facebook. Nefa tsy de hoe inona ny zavatra hoe de tena hoe entiny amin'ny andeha alalan'ny olona hafa amin'izay zavatra zay. Dia eo ihany koa ny hoe inona andeha hampalahelo fotsiny an'ilay olona izay naelakinao teny amin'ny Facebook ny fiainana. Nefa tsy misy hoe inona ny zavatsoa izay hoe entin'izay fanalana baraka zay amin'ny olona izay angalana baraka. Raha tsy hoe anga hoe dia izay mantsy ilay ataontsika amin'ilay fitenenana hoe matetika izay no ataon'ny sasany fialam-boly ny fahorian'ny sasany, dia any koa ngamba ny fipetrahan'ilay tantara kanefa fialam-boly izay vetivety eo fotsiny angambany mampiala voly ianao amin'ny fahorian'ny sasany, fa rehefa avy eo dia miverina indray ny sorosorotsainao aminao. Tsetsatsetsatra tsy aritra fotsiny izany zavatra rehetra izany tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy hoe akory mandrisika ny fandangana fa misy izany ny hoe zavatra izay hoe tsy de hita loatra zany hoe inona no antony tokony ilazana ny marina rehetra. Ny dia toy izay sy toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'izany Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.